aorinan'ny lozam-pifamoivoizana izay nitranga teny Ambohidahy Akadidramamy ary dia nitondram-bavaka andreo fianakaviana nanana manjoho eo ihany koa ireo niarambonina mbola tsaboina amin'izao fotoana izao vokatra izay lozam-pifamoivoizana izay ny fiangonana Pentekôtista mitambatra eny an-toerana tamin'ny andron'ny omaly. Ankoatr'izay dia nitondram-bavaka ny firenena ihany koa manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao teo anivony izay fiangonana izay. Ravakaran-Driamanalina sy Mamirasoanaivo nanangona ny vaovao. Fitondrana ambavaka ny firenena mba hivoana amin'ny krizy izay lalovan'ny firenena amin'izao fotoana izao no isana nasongadana ny fitaom-pivavahana omaly alahady voalohan'ny taona 2024 teto amin'ny fiangonana Pentekôtista mitambatra Ambohidahy Ankadindramamy. Fitondrana ambavaka ihany koa ny firenena ny amin'ny zavatra izay efa nisy moa sy mbola hoatrehana mba ahafahan'ireny zavatra ireny ho tanteraka sy ho totosa somatsara araka ny tenin'Andriamanitra moa milaza hoe sambatra ny firenena izay manana ny Jehova ho Andriamanitra. Ny faniriana dia ny iasan'ny herin'i Jesosy Kristy amin'ny mpitondra tsirairay avy mba hitoetra ao anatin'izy ireo, izany hoe fahendren'Andriamanitra izany ka hiatoko ny vahoaka n'Andriamanitra iray manontolo amin'ity firenena misy antsika ity izy ireo. Tamin'ny fotoana ihany koa no nitondrana ambavaka ireo avin'ireo olona namony ainy vokatry ny lozam-pifamoivoizana ny Suède ny volana Desambra lasa teo anivon'ny ity fokontany Ambohidahy Ankadindramamy ity. Toraka izay ihany koa ho an'ireo olona mbola ao anatin'ny fitsaboana vokatry ny volana Juin. Amin'ny mahatontaona azy moa dia nisy fiarabana manokana ny mpitandrina amin'ny vady nataon'ny fiangonana. Ny mpikambana eo amin'ny ivon'ny CST sady mpikabary Andriamatoa Naivoraolodina sy ny ankohonany izay ponina eo anivon'ity fokontany ity moa no nisolitena ny fiangonana ny araba ny mpitandrina amin'ny vady tamin'izany. Satria ianao no mpitandrina kanefa ny fomban-drazantsika izay tsy fanipaka fivavahana kristiana dia ianareo ny fofona diadiany lohany vakivaky ny diany tafony felatana magaky angatsana ny foanaly mahaolona izay malagasy ka namana-karena renao na manambola renao na manampahaizana renao rehefa tsy aminao ny fanahy dia very maina avokoa izany. Ianareo no mikolokolo ny fanahy eto amin'ny firenena tsy misy fampanjona eto amin'ity firenena ity raha ohatra tsy manam-panana vaovao aminy. Tsy adin'ny fiangonana ihany koa ny komity mpiangonana izay nitolorana mari-pakasitrahana noho ny asa vitan'izy ireo teo anivon'ny fiangonana. Fiderana sy fiombianan'Andriamanitra no anakoako mafy teto anivon'ity fiangonana ity omaly noho ny fahatrarana ny taom-baovao 2024.